Aleloia, mbola faly miarabanareo tsirairay avy aho amin'izao alina mangina ny asabata fa 1 ny volana Jolay 2026 izao. Ry ava-malala amin'ny tompo, manao izao video fohy izao aho aminareo tsirairay avy eran-tany satria manambara fampitandremana izany amin'ny asan'ny fahavalo. Ny fahavalo dia tsy faly ary izy dia manao izay ahafahany andravana, hamonoana ary indrindra hanapotika antsika zanak'olombelona. Ny zavatra niseho dia omaly taty aminay taty Belzika dia nisy izany ny amin'ny football, momba ny amin'ny faninanana izay nisy ny amin'ny mpanao baolina kitra zany aty Belzika. Ny anaran'izy ireo dia antsoina hoe Diable Rouge, zava-doza be mihitsy izany, zava-doza. Dia izy ireo omaly nifaninana zany tamin'ny mpanao football tany Espaina. Ry havana maninona moa no manambara izany aminao ahako? Ny fahavalo dia mila rà. Ny fahavalo dia mila rà ataony sorona. Ny zavatra nisy dia omaly maraina, zany hoe ny zoma efa hodiva raina zany dia nampafantatra iza ny fanahy masina rehefa ny foa ao, fa ny teny zany ny fanahy masina nampafantatra hoe ohatrohatran'izao hoe misokatra zany ny varavaran'ny afo be. Misokatra zany ny varavaran'ny afo be zany zany hoe omaly zany io, omaly zany io ambarako aminao io. Omaly azoma hoe nisokatra zany ny varavaran'ny afo be dia amin'ny teny vazaha moa ilay izy ny tapany, zany hoe teny hoe misokatra zany ny porte de l'enfer zany. Ny amin'ny foty aty zany taty aminay taty omaly dia aka fanahy indray zany ny fahavalo. Dia ny toyany narehako zany ny amin'ny hoe rà ataony sorona, rà ataony sorona, rà ataony sorona zany. Ry havana, za tsy nafantatra ny zavatra niseho tao anatin'izay zavatra izay, fa ny zavatra nisy omaly nahita ny vaovao ahako tamin'ny journal zany tamin'ny YouTube ihany koa moa fa any Espaina dia nisy zany afo zany nandoro zany ny tanàna anankiray tany Espaina. Nakasika trano zany ilay afo zany. Dia nisy olona maro no maty, efa nihoatran'ny 10. Amin'izao fotoana hitenenako izao dia mbola misy olona tsy hita, mbola misy olona tsy hita faty zany ary koa tsy hita velona. Ry havana, izay le nampahafantarin'ny fanahy masina omaly maraina tao anatin'ny torimaso hoe misokatra ny porte de l'enfer. Ry havana, ny fahavalo dia mila rà izy, mila sorona izy, ka mila antsika mitandrina satria ny ataony dia manao kopy an'Andriamanitra izy ireo. Ny ràntsika olombelona no tetikany anapoteny ny zanak'olombelona. Tsy ankatoavin'izy ireo ny olona izay tsy manompo an'Andriamanitra zany tsy ankatoavin'izy ireo ny ràn'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Fantatsika tsara fa raha mandray tenin'Andriamanitra ianao dia mbola maro be ny olona mbola manao fombafomba, manao sorona izany hoe zanak'ondry na koa voromailala tamin'ny andro ny fotoanan'ny Mosesy izany. Manao fanatitra zany ho an'Andriamanitra satria baikon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ny amin'ny fanatitra atolotra ho an'Andriamanitra dia ondry na osy na voromailala zay sahaza ananan'ilay olona izany no atolony. Fa ankehitriny dia mbola maro ny olona miteny hoe mpivavaka nefany mbola manao sorona biby alatsadra. Ry havana, ho an'ny Satana izany, ho an'ny Satana izany. Ilay sorona izay ataon'ny olona, atolotry ny olona, na inona io, na akoho io, na vorona io, raha vao misy raha latsaka dia
efa any satana izay raha manao fanatitra ianao, ry havana mitandrema, fa ny fahavalo dia tsy faly ny fahavalo. Zay ny zavatra nisy taty aminay taty omaly, dia nisy ny football ny alina dia naresy ny Espagne, resy ny tamin'ny teto Belgique. Oko fatatsika tsara fa ilay anarana hoe Diable Rouge dia tsy faly izy, ary izay no nisy ny zavatra toy izany. Ary saorana ny fanahy masina satria nampafantatra ny fanahy masina ny amin'ny resaka sorona izay ilain'ny fahavalo zany dia raha latsaka. Ka mila mitandrina isika tompoko fa ny rany Jesosy irery ihany no afaka hidirantsika ny lanitra, afaka mamela ny heloka antsika. Ka mifoaza tompoko fa tiantsika ny tompo. Vonaitra ny ho an'i Jesosy irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo andriamanitra, masinani tompo andriamanitra.